Amin'ny folora marainy, tsy dia milahatra ny olona eo anivon'ny BIRAOM firaisana voalohany eo Analakely. Hatramina hafantaran'ny olom-pirenena fa amin'ny 3 ariva vao mikatona amin'ny BIRAOM panjakana mantsy dia tsy dia tonga maraina be intsony izy ireo. Efa fantatra mihitsy ka naheno tamin'ny fanambaran'ny firenena iny izay. Ary izany mitovitovy ihany sy inona satria efa misy fandaminana ilay izy izany dia indrindra ara-dalàna foana zavatra rehetra. Ie, efa nafantatra tamin'ny jery tamin'ny vaovao hoe tamin'ny nanao légalisation karapamina dia tonga voteo ka voteo dia vita. Ilay taloha dia tonga maraina dia vitsy vetivety kely dia vita ny zareo. Taloha tena ela. Manalefaka ny asan'ireo tompon'andraikitra nefa izany rehetra izany. Misy amin'izy ireo no tsy dia nisedra olana firy mahakasika ny fandaminana ny fiverenan'ny fandaharana asa amin'ny laoniny. Efa fampianso daholo ny mpiara-miasa ny staff tato amin'ny premier arrondissement omaly. Dia mivory kely izay androany satria efa nisan'ny ofeno zany ny ara-dalàna ny fomba fiasana dia miverina ny fiainana normalina ny boriboritany ny asa rehetra misy daholo fa nirava mitely fotsiny. Zao aloha ny ritma mbola somary milamina fa taloha ilay tapakandro ny tena mafy satria fantatry ny olona hoe tapakandro ihany dia tonga maraina daholo ny olona. Dia izao ndray zao ny olona mahafantatra hoe trano telo dia mba mifampizarazara zany tsy dia mifampisesika maraina daholo ny olona fa miarika amin'ny trano telo. Hoan'ny BIRAOM panjakana sasany kosa dia tsy nanova na inona izany fiverenana amin'ny laoniny izany toy ny eo anivo ny fitsarana avo etsy anosy. Nametraka lamina mantsy ireo tompon'andraikitra fa hatramin'ny 12 ora ihany no mandray taratasy ary mitohika hatramin'ny 3 ora ariva ny fandraisana an-tanana izany taratasy izany. Tsy mandray olona any anaty birao intsony ny tompon'andraikitra hatramin'ny ny atombohany amy anara-pahasalamana any ka tsy misy olona intsony ny toerana aorian'ny 12 ora. Raha nanontany teo anivon'ny tribonaly etsy anosy kosa izahay dia nanambara izy ireo fa mbola tsy misy fandaminana mazava amin'ny fiverenan'ny asa amin'ny laoniny. Mbola hivory mahakasika izany indrindra ireo mpandrindra ho hiatrany ny tompon'andraikitra ny serasera izay tafaresaka taminay. Ny fisian'ny koa dia mbola tsy niova fa ny fandaminana tamin'ny volana aprily ihany no hita ao.